Alléluia. Afana lehibe indray narapanantsika rehetrarehetra ilay havana malala anatin'ny tokantrano sy ilay avy ny firenena maro samihafa izay misy atsika dia tonoina ho amintsika indray ny fitanan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ilay hirotsaka amin'ny fiainanao amin'ity sabata masina ity. Alléluia. Tsotra n'Andriamanitra indray tsika tonga eto androany. Tsotra n'Andriamanitra tsika satria any firenena maro samihafa misy atsika nefa dia nangonon'Andriamanitra araka ny toro-tenitsika tato amin'ny fandaharana tamin'ny herin'ny androany dia manangona antsika ilay Jehova. Eto tendrombohitra masina, eto tendrombohitra Horeba ny havana malala. Eo naminy hiaino azy ary hiangona indray ny havana malala. Iray fo iray saina anatona an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Afaka manatona an'Andriamanitra ianao na dia any amin'ny tany misy ady aza misy anao amin'izao fotoana izao. Fahasoavana izany. Afaka mivavaka amin'ny Jehova ianao na dia any anatin'ny toerana ratsy aza misy anao amin'izao fotoana izao. Tsy voazao izany zavatra izany no mitranga. Fa misy fotoana efa torintsika teto foana rehefa babo tany a Babilôna rehefana ny zanak'Israely izy 4 rahalahy. Toerana ratsy izany Babilôna izany. Toerana tsy natao hisy an'Andriamanitra mihitsy izany satria tsy Jehova no nitompoana tamin'izany toerana izany. Sampy no nitompoana atao anatin'izany toerana izany. Fa ny zavatra mahafinaritra na dia tao Babilôna azy izy 4 rahalahy afaka nivavaka izy. Soa ihany fa afaka nivavaka izy na dia tao azy. Soa ihany afaka niantso an'Andriamanitra izy na dia tao indrindra indrindra afaka nankatoa ny dirin'Andriamanitra izy 4 rahalahy na dia tao Babilôna azy ary havana malala. Andriamanitra tena mitsinjo ny olona. Ka na iza toerana misy anao amin'izao fotoana izao mety tena endrika Babilôna ngeny misy anao. Taniny sampy toerana tsy misy an'Andriamanitra. Toerana tena ratsy. Fa soa ihany fa misy anao any. Afaka mbola hivavaka ianao androany. Afaka mbola hankatoa ianao androany. Hiditra amin'ny vavahadin'ny lanitra isika. Eo amin'Andriamanitra amin'ity sabata masina ity. Ry havana malala. Tahaka ny hoe misy tempolo misokatra indray eo anoloanao androany dia hiditra ao ianao. Ny olona rehetra saina miditra ao anatin'io toerana io. Fa saingy tsy izay rehetra nasaina ao tonga ao no tonga. Fa izay rehetra teo tonga ao ihany no tonga. Mba anisan'izany venao androany. Tafiditra ao amin'ilay toerana masina dia ny fanatrihan'Andriamanitra rehefa. Mifaliana tonga eo ianao amin'izao fotoana izao satria sy ny olona rehetra no tao tonga eo. Misokatra foana io varavaran'io. Mbola tsy mikatona io mandrakity ny androany. Na mbola tsy tonga Jesosy dia mbola tsy mikatona io varavaran'io. Fa raha mbola tonga ao ianao androany dia misaona an'Andriamanitra. Satria mihabetsaka ny olona mandalo fotsiny an'izany varavarana izany. Betsaka ny olona tsy miraharaha izany vavahadin'ny lanitra izany amin'izao fotoana izao ry havana. Fa ianao nomena fahasoavana manokana ianao dia tonga ao amin'ny tempolo masina androany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe iza no hiditra ao hiakatra eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra izay madio tanana izay madio fo. Eny ry havana. Raha tsika reto tsy misy mendrika an'izany toerana izany na dia iray aza. Fa hiditra ihany tsika satria fantatsika fa Andriamanitra tsy manavaka. Aza rehetra tonga ho aminy na dia maloto aza dia izy ihany mbola hanadio. Izy ihany mbola hanatsara. Izy ihany mbola hanala ny fahotana sy ny faharatsiana. Andao anatona an'Andriamanitra isika amin'ity sabata masina ity. Amen. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoananay androany. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny antsoinao anay tamin'ny anaranay ka dia tonga eto izay Jehova. Araka ny teninao foana milaza. Hoy izao amin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako. Inty aho, inty aho. Dia manisy eonao koa izay na dia tsy nantsoina tamin'ny anaranao azy. Tsy Andriamanitra ny malagasy ny antsoinanao
fa Andriamanitra n'Israely, Andriamanitra Jakoba, Isaka sy Abrahama, zany no niantsonanao Jehova. Fa androany dia mba miseho aminay koa ianao na dia tsy nantsona ny anaranao azy izay. Dia tonga eto anaty anao izay Andriamanitra amin'ity androany ity. Ireto ilay olona hafa firenena, ireto ilay olona nomena fahasoavana manokana, dia mba hiakatra tena mohitra masina androany. Hiditra eo amin'ny fanatrianao Jehova Andriamanitra, mba te higoka an'izany fahatsaranao izany izay, mba te hahita an'izany voninahitra ao izany indray izay androany Jehova. Efa hitanay izany nandritry ny enemana, fa tsy ilay ho tapitra tamin'ny enemana, fa tiana hitohy eo amin'ny fiainanay. Dia mbola hotohizanay koa ny fanomponanao satria te hahita ny voninahitra ao isan'andro izao mpanomponao izao. Tonga eto anatrihanao izay Jehova Andriamanitra, amin'ny fiangovana sy fiderana, amin'ny fisaorana no entinay miditra eto. Fantatra efa sambatra izay olona tafiditra ao Andriamanitra. Ny anaranao Jehova dia tilikambo mahery, ary izay rehetra tafiditra ao dia voavonjy. Miditra ao izay anaranao masina izany izay amin'ity androany ity. Mba ahafantaranao anay ity sabata ity fa Jehova tokoa ny tomponay, ianao tokoa no Andriamanitra hivafahanay, satria ianao rery ihany no nanendry ity andro sabata ity mba ho andro fivavahana Jehova Andriamanitra. Ary hiditra eo izay androany dia mazava fa ianao tokoa no Andriamanitra. Eny Jehova, amasino izay tsirairay ihany, amasino ny fonay, amasino ny tananay raha hisandratra ao anao, amasino ny feonay Jehova raha hihina ho anao izay androany analitra vavaka eto anaty ano indray. Amasino Jehova ny asa rehetra izay ataonay amin'ity androany ity, ny vavaka rehetra izay ataonay androany, raha kofa na amin'ny rano ao tonga eo anaty anao Jehova Andriamanitra. Atsisy anakatsakany eny an-dalana, anatrika anay tsirairay avy eny ianao, hamangy anay tsirairay avy eny ianao, io tokantranonay io dia hivadika ho tahaka amin'ny tempolo masina, hitoeranao Jehova Andriamanitra, hidirany tongotra ao Jesosy dia hiankofanay. Haleloia! Ity tranonay ity Jesosy malalo, azonao atao mihitsy manamboatra an'izany, manova an'izany ho lasa fitoeranao, ho toerana mahatamana anao Jehova. Misaotra anao izay androany izay tonga eto satria mba te handray an'izany fahasambarana, fahafinaretana, fifaliana sy fiadarana avy aminao Jehova. Te handray anao izay, ianao manontolo mihitsy ny tianay hanapaka ny fiainanay androany. Manatrehanay Jesosy. Misaotra Jehova Andriamanitra, Andriamanitra tsara. Amen. Jesosy malala.
Tsy mba oloolo ny ainana izany fafinaretana izany fa izay rehetra Andriamanitra tena vavolombelona fa sambatra eo aminao mitoetra ao aminao mandrakizay dia sambatra Jehovah manana harena tsy hananan'ny olona izay Andriamanitra dia ianao za ianao Jehovah ianao misy harenanay raha nyteny tamin'ny Abrahama ianao hoe aza matahotra ny Abrahama fa izany no valiko ty lehibe indrindra ho anao azy antoka Andriamanitra fa na dia Abrahama aza tamin'ny voalohany tsy nahafantatra an'izany tsy azo no nizahatra tianao lazaina hoe inona moa Jehovah no ananako raha ianao no valiko ty lehibe indrindra ho ahy fa ny zavatra nataony Andriamanitra natoky anao fotsiny izy na dia tsy fantany azy nanaiky anao fotsiny izy niara teo amin'ny tany niavany na dia tsy fantany azy ny toerana izay ho aleha fa izay ihany no mba teny azo ilay izany valiko ty lehibe indrindra ho anao eny Andriamanitra izay koa ny Andriamanitra tahaka an'izany manana anao izay dia sambatra izay ianao ny valiko ty lehibe indrindra ho anay Jehovah izay Jesosy misaotra anao satria tsy mahanisan'ny olona mimatimaty tsy mahanisan'ny olona mikatsaka ny haren'ny tany izay Andriamanitra fa anisan'ny olona mba mikatsaka an'izany haren'ny lanitra zany dia ny fiainana mandrakizay Jehovah isaoranay anao zany isaoranay anao zany raha amin'izao taona 2026 izao izay Andriamanitra manana an'izany toe-po zany tena raisinay ho fahasambarana raisinay ho fahasoavana izany mbola antsoina hoe zanakao izay amin'izao taona zao eny Andriamanitra mbola voatahina nge izay sy no nierinay nge Andriamanitra nanotanjakay fa fahasoavanao Alleluia Iza Moisa, Iza Mujanya mfali biazana Zolay timerika Yani kusisa Iza Siza yara kwemina Ibula faminja puna Sana Iza Luto Iza we Titi sabia Nikufahada nawe Zometino tiruna Letona magini liuna Fala sagara
Like only first love for now. Timulani famina. Like only first to Is a for Jesus who already know we know. Making it fine, yes, I Anarakan selalu misy olona raha malala na dia ny olona manodidina antsika azy mafita mahita antsika hoe tsinitsinintsika inona koa izay ry aniny ireny ve tsika ihany mahita ny tena antsika hoe tsinitsinintsika maika fa Andriamanitra ry havana raha mitopokely fotsiny saina hoe milahatra eo anaty an'Andriamanitra ianao io dia manahoana ny Andriamanitra lehibe indrindra masina indrindra ry havana Andriamanitra tsy topo Andriamanitra tsara indrindra fanamperana amin'ny zavatra rehetra tsika aza mbola asa ny tanany dia menatra ve tsika mendrika ve tsika ry havana ilahatra eo anaty an'izany Jesosy Angeravana tena minitra hoe mpianatra tena natsapa mihitsy hoe mahazo fahasoavana milahatra eo akaikin'i Jesosy ry havana mala rehefa mitady an Jesosy ny olona dia miazakazaka ny olona rehefa tsy mahita an Jesosy dia manontany ny mpianatra fanakaizy Jesosy satria ny olona efa mieritreritra ireo no efa milahatra amin'ny foana ireo miaraka amin'ny foana anefa ireo mpianatra ireo tena olona tsinitsinina tena amin'ny fiarahamonina olona tena nangidy hoditra nanana olana fa lasa naraka milahatra amin'ny Jesosy mandeha Jesosy manao fahagagana dia mba eo ny mpianatra reo dia lasa jeren'ny olona koa ny mpianatra arahany olona maso satria milahatra amin'ny Jesosy ianao io koatra izany tsikrety ry havana malala fahasoavan'Andriamanitra zao mba ahafahantsika mba miaraka amin'ny Jesosy ange hontsika
Mamilahatra amin'i Jesosy ntsika rehefa. Dia mamavariny, mamantany koa ny olona. Ohatrany ahoana ka izany Jesosy nareo izany? Za koa mate hivavaka, mampianaro aho, matiako ho fantatra. Fahasoavana izany ravana malala. Tsy mendrika antsika izany toerana izany. Tsy mendrika antsika izany toerana maha-kristiana sy mampanopin'Andriamanitra. Fa raha tsapanao hoe fahasoavana izany dia teneno misaotra Jesosy. Afaka mivavaka ianao androany. Misaotra Andriamanitra fa nitiavinao. Misaotra Andriamanitra. Petera angavana tena niteny mihitsy. Tomboka ianao malala fa tianao aho. Fa talohan'izany Petera efa nafantatra ny fitiavan'i Jesosy anazy. Efa resy lahatra Petera tsy nisy tiana ohatran' ity lehilahy ity. Androany mba anjarako indray no miteny. Efa fantatrao fa za tianao Jesosy. Tiany Jesosy angenao io e. Tsy mbola te hanolo anao izy. Tsy te hanary anao izy. Tsy nialy eo anatrehany koa ianao na dia iray minitra amin'ny fiainanao azy. Izany mahatonga anazy rehefa ny isan'andro. Mameno anao ny fahasoavana izy. Amen Jesosy malala. Amen Jesosy lahatra. Una
daina Citalali sanado Teuvo no aturusha Isaí no irasaka Vikia Yana Urayo Wanaisanaku Isiyamanama Umena usisifecha Iunujecha Ena bimisara Ena bimisara Wana tirairayi Itamana maja Isa Isso na Biblia Avia meniraye Amuzi Maria Isa Usiana Jesus Sinyayoki Na mafanyeru pawe Sahana iny Jehova milaza an'izany retany ren-danitra fahampianay ny fitiavanao. Ianao Jesosy raha niteny tamin'ny olona raha niteny ianao hoe ny azo atenao hoe mpianatra ao dia ny olona izay mahafoy ny reny, ny rainy, ny zanany, ny vadiny, ny ankonany, ny olona rehetrarehetra izay niteneninao fa mila hamaivanina isafonay dia ny olona izay afaka maneho fitiavana anay. Famporofonao Jesosy fa ny fitiavanao mbola ngeza lavitra. Nafony ny mpianatra ny ankonany satria ampy an'izy ireo ny fitiavanao. Feno omenao isan'andro haraka tsy mampaninona Jehova. Misy olona ange Andriamanitra tena mahavita miteny mihitsy amin'izao fotoana izao noho ny fitiavana anao dia mahavita miteny na dia amin'ny vadiny aza hoe za tsy maintsy mivavaka. Aleoko ianao tsy eo toy izay za tsy hivavaka. Aleoko tsy keza ianao no misaraka toy izay za tsy manana an'Andriamanitra satria Andriamanitra fenonao fitiavana ny fony izany olona izany. Ataonao tsapany izany olona izany fa fenonao ny fiainany. Eny Andriamanitra tsy misy zavatra tsy fenonao izany ny fiainanay rehefa ao aminao izany. Na inona Jehova zavatra tadiavin'ny olona fantatra eto amin'ny zao ty Andriamanitra mitady fahafenona nge ny olona Jesosy fa izay banga rehetra dia fenonao. Amen Tompo. Hatra anatin'ny fona ihany, anatin'ny saina ihany, ny fiainanay rehetra mihitsy Jehova Andriamanitra fenonao izay. Izany mahatonga anay miteny hoe sambatra izay manana anao. Fa maninona Andriamanitra misy olona be mpity, be mpanaraka, be mpitehaka fa nefa mbola mahatsapa foana hoe tsisy mpity, mbola mahatsapa foana hoe tsy ampy fitiavana. Fa maninona Andriamanitra misy olona manam-bola be fa mbola mahatsapa foana hoe misy banga ny fiainana satria tsy manana anao. Eny Andriamanitra, ianao tokana mafeno ny fiainanay. Sambatra izay manana anao, sambatra izay Jesosy tianao. Amen. Ny zanak'Israely avana tena tian'Andriamanitra. Misy fotoana rehefa manao zavatra tsy mety ireo zanak'Israely ireo, eny na dia amin'izao androntsika izao aza tena maditra ireo. Izao foana zavatra teneniko Jehova mbola tianao foana ve ireo.
Mbola reo foana ve Jehovah leo ambavanao. Mbola anehoanao mihitsy. Tenenao any anaty faminaniana mihitsy. Hoe tsy maintsy mbola iso 44,000 amin'ireo. Hitsenan Jesosy ny aminao any lanitra. Efa zao ny ataony. Jereo ange Jehovah niditra an'ireto olona reto. Mbola tianao foana ve? Endravana malala. Andriamanitra rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany izy. Fitiavana mandrakizay mitiavako anao. Mosesy ngeravana efa nidina avela tendrombohitra Sinay nitondra ny vato fisaka. Ny vato fisaka nentiny Mosesy tsy vato sarobidy. Tsy safira, tsy diamant nentiny avenina noratany Jehovah ny didy folo. Fa vato tsotra, vato fisaka tsotra azy nahita Mosesy teny ambony teny fotsiny. Fa nasarobidy an'iny vato fisaka iny dia ny tanan'Andriamanitra nanoratra teo aminy. Ny ratsan-tanan'Andriamanitra nanoratra teo amin'iny vato iny no lasa nasarobidy an'iny vato fisaka iny ravana. Rehefa nidina teny Mosesy tezitra izy nahita zanak'Israely nanompo samy dia novakiny ny vato iny. Teny zavatra mahavarivariny le vato. Fa ny zanak'Israely tsy mbola nisoloan'Andriamanitra mihitsy. Hoy Andriamanitra mantsy Mosesy, nana mitady vato hafa indray ianao. Dia hosoratako indray ny vato hafa reny. Vato ohatran'ilay teo ihany. Ny vato azo soloina, fa ny zanak'Israely tsy azo soloina. Na dia nanoty azy. Na dia nanompo milakely volamena azy. Hitan'Andriamanitra sy Mosesy izao zavatra nataony. Fa mbola hoy Andriamanitra, reo ihany ka. Le vato Mosesy andana maka ianao. Soloina ny vato iny tsy manino. Fa mbola hanoratra indray ahako. Impiry izao tsika nafany no niala tamin'Andriamanitra. Mbetika sika tian'Andriamanitra, mbetika sika miala amin'Andriamanitra. Mbetika mahery vaika ao anatintsika ny didin'Andriamanitra. Mbetika indray mangatsika tahaka ny vatovato. Tsy misy ninina indray ao anatintsika ao. Fa mbola hoy izany Andriamanitra, tsy manino. Fa mbola hosoratako indray. Ho velomiko indray satria tiako reo. Ry havana malala. Ao anatin'ny fonao ao, nosoratany ao amin'ny fiainanao ny didin'Andriamanitra. Satria tiany ianao. Satria tiany ny zanak'Israely. Fa na tsy tiany ireo, efa najanony teo. Tsy nanao tsony izy, tsy navaozony tsony iny. Fa tiany ravana. Tianao anie Jesosy. Tianao Andriamanitra. Inona mba tenenao anazy androany? Inona ny havana malala no mba lazainao anazy androany? Za manokana, isaky ny mahatsapa hoe tia anazy Jesosy. Dia zao foana ny teneniko, za Jesosy hivavaka aminao. Za Jesosy hanaraka anao. Za Jesosy tsy hivadika aminao. Za Jesosy mananao. Tsy hiala aminao zany ka. Ninona zavatra mbola mitrangy eo amin'ny fiainako? Inona ny tsy efa nilalopako? Inona ny tsy efa niainako? Fa za Jesosy tsy hiala aminao. Tsy fantatra ianao ry havana. Tsy haiko ianao fa za manokana za tsy hiala amin'Andriamanitra. Anarakanao tsy havitrao. Afitiavanao tsy metiritra rehefa natolotrao. Zany masoko mipitrapitra mitoreo mitalao. Asavela irery somitadiko very. Isan'andro mba omeo izay anjara masoandro. Ry Jesosy aroviare mba ho tafarina. Efa miezaka foany isan'andro mba ilazany marina. Malahelo ny foatanaty tro marary tsy mitady. Raha tsy tometranao mitondra hely vaovao. Manepa tompo avirery Jesosy tompo. Any foko izay manana fanantenana. Vemona hidirako any kanana. Arindandro izay mbola hiainako sisa. No hitovako isorako any am-paradisa. Ore tompo anarakanao tsy haditrao.
Fitava timedirita Nefana tuluchawu Chani maso kumipita pita Mituro mitalawu Asavila ireri Samutaji uveri Isanatu baumesha Yanjara maswatu Baba ke na wale tukachana. Atende na Jesus sana na rakalo chati chasuna Jesus. Kami fuku semana na fana tena Tuhimunya hidira kuamikanana Arinadu sabulahi anakushisa Nusituva kishura kwenye paradisa Wita shushu arufari warutafarina Befangeja kaponisha nabe Pahila janimana Malahedu nifuata mati Tumarari chikati Rati tungeja nao Tungahiri vavao Waneka mutu Avineri tusho sikupu Amen. Jesus magani. Pasikala hapa na itena Jesus andwana. Atulchano Jesus tifuko ordinara keltia. Arakante kono toets diamunda non fetafta tiavna Andriamanitra anoratana nio didifolo io sitrapony fa vato tsotra. Vato izay mba teo fotsiny. Tena laina dia nisoratana. Ny fotsika io ravana tsy diamondra io a. Tsy vato soko io anaty an'Andriamanitra. Fa io fonao io mihitsy, io tsika tena olona ordinaire kely io mihitsy. Io mihitsy no alaina. Hanoratan'Andriamanitra ny didiny sy ny sitrapony. Io mihitsy no ilainy Jesosy io. Ny tanany mihitsy ravana no hanolotra hanoratra eo amin'ny fiainana. Androany sokafony voalohany dia tena Jesosy atolotra anao ty foko ty. Tena mitovy amin'ilay vato fisaka Mosesy misy nge ty Jesosy. Vato tena tendrombohitra tena mety malotoloto kely tena. Fa nalaina. Dia tananao nanoratra teo. Androany Andriamanitra atolotra anao ny tenako. Atolotra anao ny fiainako Jesosy. Samy tsika rehetra mivavaka ny atokantrano any. Ndao tsika ravana. Hanolo tena ho an'Andriamanitra. Sokafo indray ny fonao androany. Sokafo indray ny fiainanao androany. Amen. Fa tena hidirana izany fanomponan'Andriamanitra izany. Hidirana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ny atao hoe mandray an'i Jesosy ngava dia mandray ny sitrapon'Andriamanitra. Mandray ny tenin'Andriamanitra Jesosy nge sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ny andro kosa Jesosy dia manao ny sitrapony raiko. Dia raha mandray an'i Jesosy koa ianao androany dia tahaka no mitehiko ianao androany raha izy koa ny sitraponao Andriamanitra. Hanolo tena ho anao ahy Jesosy. Amen. Hanao ny sitraponao ahy Jesosy manana. Amen Jesosy. Halleluja.
Jesosy mana. Ianao fa niaraka tamiko anatin'izany iry ianao hoe tsy nisy naty zanonao na dia iray ny fiainanao rehetra nasenao ndraisin'i Jesosy tao. Eny ry havana malala. Tena vonona Jesosy handray anao. Hanafy anao ny rano. Hanome anao ny satroboninahitra ry havana. Halleluja. Olona rehetra izay toy eo amin'i Jesosy dia omena an'io satroboninahitra io. Anjarantsika no mitahiry an'io ry havana malala. Anjarantsika no miazona an'io tsy enjery. Tsy hiala. Tsy ho lasa ny mpangalatra. Fa ho voazona mandrakizay eo andohantsika eo ry havana malala. Eny mihitsy androany eo Jesosy ome hoe hiazona an'ity satroboninahitra ity eny ambony mantsy izy io no mipetraka. Ka vao miondrika tsika dia mety ho latsika io. Raha menjera kely tsika dia mety ho latsika io. Raha vao fingantsika na tafotoana dia mety hiala io. Ny hazo avo alandrivotra hoy ny teny malagasy ry havana malala. Efa misy satroboninahitra eny andohanao eny. Tehirizo izany. Aza velanao ho very. Amen. Te haka an'io ny fahavalo. Te hipoaka an'io ny tafidrivotra ry havana. Te hianaka an'io hangalatra an'io ny fatafotoana isan-karazany. Ny fiverenan-dalana sy ny fianjerana. Te hanala an'io. Fa ianao tandremo ry havana malala. Aza velanao hiala eny aminao izany satroboninahitra izany. Ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity mba fantatrao. Ny zavatra ataon'ny devolo mitranga eto dia tsotra ihany. Hanala satroboninahitra eny amin'ny kristianina. Izay ny tanjony. Izay ihany ny tanjony. Tsy manana tanjona afa tsy izay ny devolo. Izay tsy manana satroboninahitra tsy tiany izy. Ary izay manana tiany ho angalarina, tiany ho azera. Izay ihany ny tanjony. Fa raha tsy manana satroboninahitra ny olona dia azona nizakazakana ny fiaina. Androany ry havana. Tehirizo eny aminao izany satroboninahitra fahamarinana izany. Aoka voatahiry eo amin'ny fiainanao izany satroboninahitra ny fahamarinana izany. Amen. Tsisy afaka hangalatra eny aminao anie izany. Halleluja. Ataontsika ity raha mahafinaritra ity androany. Amen. Amen Jesosy. Namanairana ny fiainano badin'io re badin'io miolakolaka ny lalano aitio re aitio Namanahirana ni fiainano badin'io re badin'io miolakolaka ny lalano aitio re aitio Ifinanduzana bangufondo Galatina tumisanandre Sabaduze, sabaduze Familia zaira tukunya kawa Familia damu sikisa nawe Saila ize Ifinanduzana bangufondo Galatina tumisanandre Sabaduze, sabaduze Familia zaira tukunya kawa Familia damu sikisa nawe Saila ize
Nisatubuni naitra namako tano mafia nitumbundala nazuna avako bebandrafia nisatubuni naitra namako tano mafia nitundana nazuna avako bebandrafia itiranduzana manumasando yaratsina tubisanandre sabaduze kamiaveran tukunyatawo famila miamin sikasanawe sailaize itiranduzana manumasando yaratsina tubisanandre sabaduze kamiaveran tukunyatawo famila miamin sikasanawe sailaize itiranduzana manumasando yaratsina tubisanandre sabaduze kamiaveran tukunyatawo famila miamin sikasanawe sailaize ozy jesosy hoe za ozy izy nahita ny Satana nilatsaka fiainy an-danitra jesosy zany tena nahita maso an'io mihitsy ary ny olona tsy nahita maso an'io fa jesosy nahita dia niteneniny atsika hoe hitako mihitsy izy latsaka fiainy totona teto an-tany teto ary rehefa tonga eto izy dia manana mission anankiray dia ny hamitaka ny olona hamitaka tahaka ny biby lava misoko manginy tsy hita be zany fa misoko mikisakisaka ao ambany eo fa manana tanjona hanome poizina farak'izay mahely ary poizina tonga dia mahafaty raha tsy mitandrina ny olona endry manana amin'izao andro farany izao me mazava ny tanjony olona me mazava hoe inona ny tena ampisian'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity arakaraky ny mampamihamafy ny fiainana mampiaratsy an'ity zao tontolo izao ity dia me mazava ny hafa ny ampisian'ny olona eto an-tany eto eny na dia olona mivavaka azy dia me mazava ny tanjona amin'izao fotoana izao ho aiza ny tanjona ahoana ny hafarana fa ny mpianatra nafa na nanome antsika fitaratra ny mpianatra Jesosy tena nanome antsika lesona ary Paoly apôstôly dia tena niteny mihitsy hoe
Zago niampisika tantany eto antany eto dia Kristina anatiny havelomako. Zay ihany amena. Tahaka ny tetempona tsy misy zavatra ninina, tsisy ninina antony isiko eto. Nanomboka tamin'ny fotoana izy nandray an'i Jesosy dia tsisy ampisiny Paoly afa-tsy Jesosy hafa. Tsy misy. Amen. Ary ianao, inona ny tanjonao? Inona ny antom-pisinao eto amin'izao tontolo izao ity? Fa mila olona ohatr'izany Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mila olona mivelona aminy Jesosy amin'izao andro farany izao. Mila olona tena mifikitra aminy, miaina miaraka aminy. Ary mba hiteny tahaka ny Paoly koa iza, ny antom-pisiko Andriamanitra tehinao. Ndao tsika ravana, mila anaovantsika fiderana, ndao ataontsika ty androany. Kristi no antony havelomako, kan fahafatesana fiainana manantenako azy ty mahatraindrindra. Fa Kristi no antony havelomako, kan fahafatesana no azahoako tombony. Izao fiainana izao ihany, manantenako azy ty mahatraindrindra. Fanantelefona zany no fokosiny foko, dia mbola vatolambiny fokusy ansarako, ansarako mandrakizay ianao andriama anitro, fanamiko ny ewany laka. Fanantelefona zany no fokosiny vatolambiny fokusy ansarako, ansarako mandrakizay ianao andriama anitro, fanamiko ny ewany laka. Amen. Jesosy malala. Zany koa Jehovah Andriamanitra no tenentinay mamarana an'izao fiankofana izao. Ataonay indray ty anay manao diavina ity, mba ho ianao no antony havelomanay Jesosy. Mivoaka ny trano zay, hiditra ny trano zay, hoeny amin'izao tontolo izao eny zay, fa tsy afaka ao anatin'ny sainay sy ny fonay mandrakizay zany. Ianao no antony-pahavelomanay Andriamanitra. Ianao no antony-pisinay Jehovah. Andeha zahay dia tena ho fahazavana tokoa ange zay Andriamanitra, ho tara-pahazavana anazavany manodidina, satria velona ao anatinay ianao Jesosy. Miaina ao anatinay ny fanatrehanao Jesosy malala. Fiainanay ianao Andriamanitra. Misaotra anao zay, misaotra ny amin'ity fotoanandroany ity, misaotra ny amin'izao fiankofana izao, misaotra ny amin'ity sabata ity Andriamanitra. Misaotra koa ny mbola afafana iaino ny teninao rehefa avy eo, satria tena mbola afasoavana koa zany Jehovah. Mbola afaka handreteny avy aminao indray zay. Misakafo indray zay Jehovah malala. Ihinana indray ny fanahinay, vokiso ato an-tranonao zay Andriamanitra. Mbola vonona zay miaino ny feona. Misaotra Andriamanitra ny amin'ity fotoana rehetra androany ity. Tamin'izay rehetra vita teto,
ianao anampy foana za rehetra tsy ampy ameno ny bangy ianao Andriamanitra raha misy faniriana reto mpanomponao reto Jesosy mba tena natongavany teto mihitsy androany misy zavatra tena angatahany manokana aminao mangataka aminao aweny raha mba sitraky ny fonao dia tanterao zany omeo azy raha sitrakao Jesosy raha mahasoa azy dia omeo azy Andriamanitra fantatra efa Andriamanitra mihaino vavaka ianao Andriamanitra tsy manavakavaka ianao fa mitera zay rehetra manatona anao misaotra Jesosy anao ny voninahitra anao ny tena sy ny asa mandrakizay apetraka aminao ny toy ny fotoana rehetra eto Andriamanitra ianao foana ny sandra teto ianao nomena voninahitra Andriamanitra fa tsara ianao misaotra Jesosy Haleluya Amen Easy, Mama Jaisanando, Mama Jaisanando, Jehovah Jireh. Mana si janela marari, rasenda marari, Jehovah Rafa. Easy, si mandawaninzi, yaraka mikrofona, Jehovah Shammah. Jama tawisha de manume, fiadano na pai, Jehovah Shalom. Easy, Mama Jaisanando, Mama Jaisanando, Jehovah Jireh. Mana si janela marari, rasendo marari, Jehovah Rafa. Easy, si mandawaninzi, yaraka mikrofona, Jehovah Shammah. Jama tawisha de manume, fiadano na pai, Jehovah Shalom. Say, I like it, I want now. 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 Mama Jaisanando, Jehovah Jireh. Mana si janela marari, rasenda marari, Jehovah Rafa. Easy, si mandawaninzi, yaraka mikrofona, Jehovah Shammah. Jama tawisha de manume, fiadano na pai, Jehovah Shalom. Say, I like it, I want now. 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 Yellow the
C'est social, c'est social, c'est social. You know the MPY, you know the MPY. C'est social, c'est social, c'est social. You know the MPY, you know the MPY. C'est social, c'est social, c'est social. You know the MPY, you know the MPY. Hallelujah. Amen. Hapatika Demancha. Hallelujah. La crefana nana. Mfano katika filuma njaya Joana. Amjeni letika myaoneta kabla sunye na mlawalata Yesusa. Wanaje material full night. Hallelujah. Yero tungeta Joana. Amen. Nusikawe yotungetsinga de hasa tinfa wale ndanja getsikreto. Amunzu fana tsike ganje mante. Fala malala. Hakotan san hasa matawa chelo fatsatin kweno. Satinu kwenge nufulawe. Na marane no de tungeto no ba uschan mati. Simana nani minde no tungeto no utayin. Hallelujah. Sabatareta umenanje mante no. Wala macha alfunaita amner ndatika mioneto. Hallelujah. Amen. Tungesahau Taina, tungesahau Vagina, tungesahau Sitanina, tungesahau Futena, tungesahau Taina, tungesahau Vagina, tungesahau Sitanina, tungesahau Futena.
ungesahau sitanika, ungesahau tena, ungesahau taina, ungesahau vagina, ungesahau sitanika, ungesahau tena. Manateana diamanita isielizai manapata uaviano mamesatendana diamanita demanita awatanuni seubarai sifa finavedana kifadiana diamanita demanita isielizai manapata Iadamu mabesatena Iwamefanya anamemanita awatanuni sewarai misipa inaretana kifadiana Mutainya wazono mutainya Maginya wazono maginya Sitanya wazono sitanya Mutenya wazono mutenya Ungesahau taina, ungesahau vagina, ungesahau sitanika, ungesahau tena, ungesahau taina, ungesahau vagina, ungesahau sitanika, ungesahau tena. It's my Maria. It's my Maria. It's my Sitalia. It's my Sitalia. It's my Maria. It's my Maria. It's my Sitalia. It's my Sitalia. It's my Maria. It's my Maria. Hallelujah. Mbola tsy nitsahatra ny misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy tomponay ny amin'izao fotoana izao izay mbola afahanay indray mifampizany eto ny fahasoavanao mbola afahanay indray miodidina eto amin'ny seza fiandriananao miandrandra le loharano velona iboliboky amieno anay tena hoe ikorina tena anatinay ambelibelona ny fanahinay ary ho fiainana mandrakizay Misorany amin'ny fiankofana sy ny fidarana zay vita teo. Ankehitriny Jesosy dia tonga ny fotoana zay enona ny teninao. Alleluia. Rehetra hoe miodidina ny seza fiandriananao miandrandra ny loharano takany tamin'ilay vatolampy tany an-tany efitra. Mba hiboboky eto anay Jesosy malalo ilay loharano velona. Tena hoe ikorina ty anatinay afaka etaeta melibelona ny fanahinay. Dia tena hoe ampaniry indray ampitsimoka indray ny fanantenanay tena hoe anadio indray ny fampetipetenana rehetra ty aminay sady rano anadio no afaka etaeta no rano ihany koa iampitanay amen Jesosy rano anadio anay rano ikorina feno ty anatinay tsy ahatany karakaina anay fa tena hoe ahatany vokatra sy fanolonaka ny voninahitra naranao miteny Jesosy malala fa voninkenanao zay rano tenako dia tsy manakolazaina fantatro fa nainao masina fa manakolazaina ka mitenena Jesosy fa voninkeranao zay Halleluia. Dia voa sisatana sy ny firongony kosa dia afatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo tsy afaka relingelina tsy afaka anapatapaka ny fifandraisana sy ny connexion sy ny fitaovana rehetra ahafahana mifandray amin'ny tianrady fa ny teny rehetra zay hotorina eto androany dia tafapaka anatin'ny fonon'olona tsirairay avy misaotra Jesosy manaro. Halleluia. Amen. Eo amin'ny fiainako marak'izay iarao hitanao aiza na aiza
Semnirana Marirao Karirao Kamisianana Yurinao Awamirao Andeao Awamirana Ira Amawa Tuyo Fitiavanao Isandayana Manturo Samatucharanda Tasunya Tasunya Our fishing lonely Fanekena Natao Karera Kao Lena Changana Lena Inipika Vana Noa Sumuna Fita Fina Mawa Chuna Awamina Hande Awamilana Ira Wanawa Tuyo Fitiavanao Menunifuku Ifajayana Manturo Ifamakutanao Itazunya Itazunya Ira Wanawa Tuyo Yavanao Menunifuku Ifajayana Manturo Ifamakutanao Itazunya Itazunya Halleluia. Amin'ny fiferina lehibe no ianana amintsika tsiray avy iaravanantsika amin'izao anio zao ravana malala de aravaintsika reny natratran'izao sabata masina izao nefetana tompany eo amintsika tsiray avy misy tokantrano isambatan'olona zay tonga miaraka aminay eto androany za matoko siminy fa tsy anenenanao zany mitandrina sabaty zany amin'ity androany ity ary tsy ho verimaina akory zao fotoana laninao zao androany no tonga miaraka aminay mba tonga eto ianao androany de tady tio fa ao anatiny zany fitandremana sabaty zany tsika amin'izao fotoana zao de sabata fafinaretana fitsarana zay rehetra hitanao reo de tsy mba misy miterenana ny vizonana fa tena fifaliana no anatrehana sy anatanterahana an'izao fotoana izao tahiny tompo tsika rehetrarehetra de tonga soa ranabavy Marie Angela da soa tompoka any ambonimbony any ravanareo fa Hortensina Koweït Antonia Suzelle Suisse Emilina Rodriguez Arabie Saoudite Marie Angela Dubaï Persava Koweït Erika Rak France Artisanat de Madagascar France Lovlitina France Normalazer Madagascar Erika Rak France tahiny Jesosy tonga soa
Angelina Suzay rehefa teneniko teo Bert Savak Koweït Marie-Jo États-Unis artiste de Madagascar France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Razanasoa Sylvie Koweït Ranoso Elisabeth Madagascar Mira Randriamalala Allemagne taindy sosy isika rehetrarehetra de fa anatin'ny voninandro ny pasikatsika am'izao fotoana zao iniriny koa nataoko vidiko manokana satria saika ataoko tanaty commencement izy iny tamin'ny maraina tanaty Zoom satria nisy terimena-daty ato amintsika androany nakalaza ny anniversaire ny batisany nakalaza ny eny taonany batisany raha latojo tamin'ity herinandro ty de nakalaza ihany koa ny fahadimy taonany batisany raha nabavitsika mami sady nabavitsika $100 raha ohatra mba misy teny mamy avy any amin'ny offre ritsoa amin'izy ireo izy azy terimena-da raha latojo moa efa narabetsika any tamin'iny herinandro fa tsy maninona tambarisika ihany koa androany sy ranabavy $100 sy ranabavy mami fa de natratra ny fahadimy taonany batisa izy ireo tamin'ity androany ity ka dia fifaliana ho anay ny miaraba anareo dia natolotra manokana ho anareo iny izy iny ny tanan'Andriamanitra nahitahiry sy tazona anareo alleluia maritatra amin'ny farany fa tsara ny vita batisa fa ny mahatratra amin'ny farany koa nefa anao vonjena ka de tahiny tompo Thierry Berthelot France ancien apôstôly Madagascar miariniana France Razana Monique Dubai tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika araka ny tegna teo anatin'ny voninandro ny batisa tsika zao batisa ihany koa moa zany satria amin'ny herin'ny rapitsika tahiny tompo tsika de izay ndray tsika vao mba hanao batisa ny rano ndray tsika batisan'ny fibebahana isy olona ndray ty roso am'izany batisan'ny fibebahana zany amin'ny alahady ho avy zao zany hoe anatin'ny aorinan'ny fivatikanina ao anatin'ny fivatikanina za maranana fivatikanina satria de fady any tsika amin'ny herin'ny androany sy amin'ny lahady iomanantsika idirantsika amin'ny pasika zay ataontsika amin'ny talata ary bavaka ny pasika amin'ny talata alina manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fandarina vavaka fiambenana moa ny anomboantsika azy aorina vavaka fiambenana mivadika anaty Zoom isika mitandrina ny pasika izay averina ihany fa amin'ny alina no tokony hitandremana ny pasika alim-bavaka no tokony atao rehefa pasika satria alina no hitandremana ny pasika tamin'ny pasika vao nisy alleluia de tsarotsika hovaina zany tsy afaka manao pasika mihitsy tsika amin'ny atoandro na mare tapaka ny fandarana ijery ten'Andriamanitra tsika andosika mba hijery momba ny sambo fiara ndray andro resaka momba ny sambo fiara tsika androany Genesis toko 9 no jerentsika amin'ity androany ity Genesis toko 9 ny soramandry de Noa sy ny safodrano alleluia vatoritsika teto any moa izy ity fa mahasoatsika ny tena veriny ary za mateko fa misy révélation hafa ndray men'Andriamanitra tsika anatin'ity androany ity Genesis toko 9 ny soramandry de Noa sy ny safodrano zany hoe raha mijery an'izany ty zany soramandry zany zany tsika de otra mahita hoe Noa sy ny safodrano ninona midona ninona mitranga Noa sy ny safodrano misy safodrano hoe zany fa Noa koa eo alleluia azo lazaina hoe Noa sy ny safodrano miaraka azo lazaina koa hoe Noa manjaka eo amin'ny safodrano alleluia zany hoe na misy zany safodrano Noa koa eo alleluia mahafinaritra le soramandry andosika tonga de hitsany amin'ny andininy 7 alleluia Genesis toko 9 andininy 7 no vakitsika ity androany ity androany tantarany Noa de lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona mpiarabelonaminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa alleluia ary Noa de niteraka zanaka telo mirahalahy alleluia Sema, Siama ary Jafeta tsara ngeravana mandeha amin'ny fahamarinany ity zany olona manao marina zany sady tsy misy tsiny zany de misitona ny mason'Andriamanitra zany misarika ny mason'Andriamanitra izany olona izany nanatina olona 13 miliara ary ianao de tady teo raha misy olona 230 mandeha amin'ny marina sy tsy manatsina anatin'ny olona 13 miliara io de misitona ny mason'Andriamanitra zany eka re mba isika rehetrarehetra 720 reto mba hisitona ny mason'Andriamanitra amen dia 9:20 ary simba ny tany teo anatren'Andriamanitra sady eny-doza de hitan'Andriamanitra ny tany ka iny rehefa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany no Andriamanitra tamin'ny Noa ny farany nofo rehetra efa mbeto tanatrehako satria efa eny-doza ny tany no ny amin'ny olona ka iny rehefa ndringana azy mba amin'ny tany ao ko manaova 9:20 am'izay
Alleluia. Eo ny toriteny natokavany Andrôdina Rodriguez teto de tsy ateny mandrakizay. De ampina anankiray indray zany izy androany. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa manaova samy fiara ho anao amin'ny azo gofera. Alleluia. Manomboka eto zany ny baiko. Raha manana stylo mena ianao a de manomboka Mario eto zany ny baiko a izay niraisin'ny Noa avy tamin'Andriamanitra. Tsy mahazo variana mihitsy tsika. Fa ny baiko avy amin'Andriamanitra any sady mila tanterahana mila inona tsara hatramin'ny atsipiriana mba hatafavoaka tsara. Raha misy olona ray irahana ka ny ampahany amin'ny iraka zay ampanaovina azy any no enony de ho verina tsy efa-tsy-pandarana izy. Fa enona tsara. Hoy Jehovah'Andriamanitra, koa manaova samy fiara ho anao. Mila manao planina zany ianao. Mila mieritreritra zany ianao. Mila misaitsaina sady zany ianao fa anao samy fiara. Inona zany samy fiara efa ao an-tsainao zany. Inona ny naovana samy fiara? Amin'ny hazo gofera. Tsy amin'ny hazo palissandre, tsy amina bois de rose, fa tsy ho hitanao zany. Sarotra be amintsika ny hitady an'izany. Ny hazo gofera zany ry havana dia équivalent-ny hazo kipreso, cyprès zany. Zany hoe zavatra tsy sarotra mitady an'izany. Mora vidy zany. Io hazo gofera io eo ihany io ny filazana hoe gofera. Ndikany hoe gofera mantsy de hazo tsy fanta-pevina izay mitondra atsika. Zay ny dikany hoe gofera, hazo tsy fanta-pevina mitondra atsika. Alleluia. Ka ity zany hazo tsy fanta-pevina tsy hita hoe avy taiza fa io ny hitondra atsika. Io ny anaovantsika samy fiara. Ny hazo gofera na ny hazo kipreso de tsy mba lafo vidy. Fa hazo tsotra takatry ny olona rehetra. Jehovah'Andriamanitra rehefa niraka anao zavatra de tsy maintsy zavatra afaka vita aminao no andrahan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy afaka hiteny aminao hoe metsambikina manakatra ny lanitra. Andriamanitra tsy afaka hiteny aminao mitsakotsako vato ianao. Andriamanitra tsy afaka angataka zavatra zay tsy vitanao. Na izana ianao io androany afaka mahita hazo gofera. Anana ny fahefa mividinao raha zay hazo kipreso. Tsy vidiana raha teo zany fa alaina fotsiny. Alleluia. Zay mahatonga amin'ny tenao. Tsy misy antony zany tenananao hoe tsy vitako zany. Hazo gofera, vitanao zany. Mangala manaova samy fiaranao amin'ny hazo gofera. Ary asianao efitrefitra misy samy fiara. Alleluia. Inona ny dikan'izany? Asianao efitrefitra misy samy fiara. Zany efitrefitra zany efitra maromaro. Zany ianao zany hiditra amina toerana anankiray, hiditra amina tontolo anankiray. Tsy ferme be ianao ao. Tsy tontolo anankiray io, fa ao anatin'io tontolo anankiray io misy efitra maro, efitrefitra maro. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona 4:20. Zaho izy avy mba hanana ny fiainana, de hanana ny be de be takan'ireo efitrefitra reo. Zany hoe anatin'ity samy fiara ity isy fiainanao, isy fiainana be de be. Findrakena tsy amin'ny efitrirana ianao, fiainana ara-pitiavana misy ao. Fiainana ara rehetrarehetra. Mialatsiny tompoko fa sabata indray ny andro. De rehefa sabata ny andro de tsy maintsy mihevy ny rakody salama. Halleluia. Misy mahatsiaro ao an-danitra ao. Halleluia. Amen. Hiteny ireo zao lovely rehefa vao. De manaova samy fiara anao amin'ny hazo gofera. De asianao efitrefitra misy samy fiara. Halleluia. Asianao efitrefitra ny samy fiara. Misy fiainanao zany. Halleluia. Ndraindray ny olona matahotra raha hiditra ao anatin'izany hoe samy fiara. Satria zany samy fiara zany de endrika fitokanana zany. Halleluia. Sabata ny andro lovely. Halleluia. Zany samy fiara zany de raha hiditra ao ianao de ohatry nisaraka am'izao tontolo zao ianao. De mieritreritra ianao fa tsisy fiainanao. Mieritreritra ianao fa tena gadrany ao. Tsy ry havana. Fiainana be de be. Asiana efitrefitra ho ten'Andriamanitra. Ary ho petahinao dity ao anatiny sy eo ivelana izy. Zany hoe ity gofera ity araka ny teny taminao hoe hazo somary tsotra izy ity. Hazo lafo mora vidy izy ity. Zany hoe matière première tena mbola mila tena karazana fanampiny izy ity raha voavita zavatra.
fa ny amafy an'io sotra raha baberta sotra raha bavaingrina rodriguez alleluia ny azo gofera zany tsotro zany tsy de havita zavatra zany any hoe zavatra avaty amitsika niezaka avaty amitsika tsy de havita zavatra io fa mila zavatra io mila mafisina io tahitinareo tantaran'ny mosesy raha makitsy any amin'ny exodosy toko faharoa any mangeva kekeky ny exodosy toko faharoa misy andiny fatelo ary rehefa tsy azo nafenina tsony izy de nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara de napetrany tao zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ely ny fiara mosesy koa fa nanana samy fiara ary ny samy fiara mosesy mbola malemy noho ny azo kofera satria zozoro fa natongany io a tsy tateraky ny rano tsy laniny ny biby masika de nisy asfalta sy dity anatiny sy velany mba tahaky zany koa ry havana malala ity samy fiara ity alleloia ny asfalta sy ny dity zay napetaka lakôly zany dity zany lakôly zay napetaka anatiny sy velany no iaro no atonga nyity samy fiara ty tena étanche tsara zany tsy hiditra ny rano zao ny anton'le ivelany sy anatiny ny ty velany a asina dity mba tsy hiditra ny rano alleloia ary ny aty anatiny a asina dity ka zay efa tafiditra ao tsy mivoaka ty velany alleloia ny endriky zany de zao ny efa ao anatinao tany mafy zay anananao ma tsy saka zay satroboninahitra ao tany mafy zay anananao aza vela ivoaka zay ao anatinao fefa misy ao ny any ivelany kosa ireo fampianarany diso ireo faminanina diso ireo fanama mitaka ireo fanatsy izy tsy avela hiditra ny antandidony ty dity anaty sy velany ty raha am'izao androtsika zao de ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao raha mahita anao ny testamenta taloha de miteny ao Jehovah'Andriamanitra de misy zavatra zay miseho ao amin'ny testamenta taloha nataon'Andriamanitra raha iaina am'izany foana sika ka io ihany ny iainatsika de mety ho sarotra amitsika ny iaina amin'ny fahasoavana tahaka ny tamin'ny andron'ny mpianatra sy tamin'ny andron'ny Paoly ary raha tamin'ny andron'ny Paoly ndray tsika ka ny fahasoavana foana ny iainatsika de tsy fantatsika fa Andriamanitra saro-piaro Jehovah'Andriamanitra misy olona diso hevitra misy olona tena manakatona ny fiainany ohatra tamin'ny testamenta taloha de ozy izy ny jiosy gasy manao hoe zay tsy mandeha tomobily zany mba tamin'ny andro taloha apondra ihany zay tsy mampiasa telefônina fa taloha tsisy teknôlôjia tamin'ny testamenta taloha de ikatona eo ianao zay rehefa sabata tsy mivoaka mihoatran'ny 1 kilometra sasany ny tranonay satria testamenta taloha miteny an'izany de na misina tsy voaka ny tranony raisy fa ary Paoly kosa de miteny nanao hoe tsy za fa fahasoavan'Andriamanitra fa misy le olona miaina amin'ny testamenta de fahasoavana de zao fotsiny an'le olona tsika tsy mila mitandrina didy zany fa fahasoavana tsika tsy mila zany manao an'izao zany fa efa fahasoavana zao miaina anaty fahasoavana tsika ampiakaro ny apotipe am'izay ny tsipranabary fa efa miaina anaty fahasoavana tsika tsy zany zavatra tsy fihinany zany fa efa miaina amin'ny fahasoavana ao atsika zao de hitanao idirany rano daholy raha ny ivelany fotsiny nataonao na ny anatiny fotsiny tsika miaina amin'ny testamenta taloha de miaina amin'ny testamenta vaovao mitandrina didin'Andriamanitra isika alleloia fa sika koa miaina anaty fahasoavana alleloia ozy ny nareo ambany lalàna eny tompoko tsy misy ambony lalàna ny lafrantsy ary ravana lalàna ny firenena rehetriana atsika io ary ravana alararahantsika tsara amitsika io ke ambany lalàna ataony izy ary n'olona aperaka eto France de tsy ina moa tsy andray tsy anajany lalàna frantsay ambany lalàna tsika ko lalàna frantsay ve ravana ambany lalàna inona moa ny olako raha ambany lalàna ny Jehovah'Andriamanitra ambany lalàna izay zao ambany lalàna alleloia tsy ambony lalàna mihitsy fa tena ambany lalàna fa zao kosa miaina amin'ny fahasoavana alleloia zay tsy vitanay
sy Jehova vitany fahasoavana. Alleloia. Tsy zaho izy izy Paoly ninetsona azo inge fahasoavana. Alleloia. Ninetsonanao io nge fahasoavana. Ny afahanao miaina ohatrin'io ange. Vo tamin'ny tenatsika ny teny hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fahasoavana nge zany hery omenanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Nga voatandrinao amin'ny ahoana ny didin'Andriamanitra tsy no ny herin'Andriamanitra zay nomenanao fahasoavana zany. Zany famonjena ny Pasika zay ho tanterahitsika. Fahasoavana nge le ahafahantsika mitandrina amin'ny Pasika zany. Alleloia. Famonjena tsy tokony anao fa nomenanao. Io fiainana iainanao miaraka amin'ny Jesosy tsy tokony anao. Fidinao lafo io. Raha ny tena marina fa nomenanao na dia tsy tokony anao. Fahasoavana zany. Na sy nadity ivelany na sy nadity anatiny. Alleloia. Anomboka amin'ny andiny 15 dia hoy ny tena Andriamanitra ary izao ny anaovanao azy. Akio 300 ny halavan'ny sambo fiara, akio 50 ny sakany, ary akio 30 ny aviny. Amin'ny toriteny averitsika manaraka indray dia renireny ataontsika diniantsika resaka refy. Androany tsy resaka refy ny diniantsika. Fa resaka toetra sy ny endriky ny sambo fiara. Andiny 20. Asianao fidirana mazava ny sambo fiara. Alleloia. Alleloia. Asianao mazava idiran'ny sambo fiara. Zany toerana idiranao dia avelao Kristy le fahazavan'izao tontolo zao anapakao. Alleloia. Allo Kristy za fahazavan'izao tontolo zao hoy Jesosy. Dia zao itoerana idiranao io na dia misy aza ny lakôly anatin'ny sy ivelany. Asio kosa fidiran'ny fahazavana eny ambony. Misy party tsisy lakôly zany eo ny miditra dia tsy izy akory fa ny fahazavan'ny Kristy rery ihany. Ny fahazavan'Andriamanitra rery ihany. Ny rano tsy tafiditra eo. Ny ratsy rehetra tsy tafiditra eo. Ary zay fahasoavanao aminao tsy mivoaka avy eo fa ny miditra eo dia tsotra ihany ny fahazavan'ny Kristy. Asio fahazavana idiran'ny mazava ny sambo fiara. Ary amin'ny akio no ahavitanao azy hatreo ambony. Ary asianao varavarana. Tavatra maro io amin'ny baibolinao io. Le sambo fiara io asio varavarana ry havana. Fa raha tsy asianao varavarana io dia tsy mety. Alleloia. Inona moa tsika zany? Inona moa zany varavarana zany? Vao miresaka ika varavarana. Miresaka isika varavarana dia izy any zavatra tadiditsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, ozy Jesosy manao hoe izany vavahady. Alleloia. Izany vavahady ho Jesosy. Ao amin'ny Jaona 7 andiny 7. Teo akaiky lenika le vakitsika teo ihany. Jaona 7 andiny 7. Izany vavahady. Zany idiran'ny olona teo vonjena izy ka hiditra sy voaka ary azo hanina. Eo zany ny tena mahafinaritra be an'ity sambo fiara ity. Jesosy ny vavahady. Alleloia. Zany tsy hiditra amin'io sambo fiara io zany ianao to dia fantatrao ny zavatra hitrangako fa mahafinaritra. Satria miditra amin'ny Jesosy ianao. Alleloia. Inona zany rehefa n'ity sambo fiara ity? Raha ianao zany zao ny antaniko androany. Raha mamaky an'izany rehetra zany tsika momba ny sambo fiara. Asio varavarana ny rindrin'ny sambo fiara. Ataonao efitra telo mifanongoa izy. Inona indray dika ny efitra telo mifanongoa? Inona indray ny efitra telo mifanongoa? Zavatra telo zany raha isika niditra eo. Isika dia mizara telo. Itody Noelina io mizara telo. Marina Tiana io mizara telo. Iambidina Rodriguez io mizara telo. Saina, vatana ary fanahy. Na fo, saina sy fanahy. Mizara telo tsika. Raha hiditra ao zany ianao, hiditra amin'ny sambo fiara io zany ianao, tsy ny vatanao rerana miditra ao. Fa ny sainao tsy ao mitsy fa mbola ny ananonanonany. Misy olona ke miditra ao amin'ny sambo fiara, ny vatany miditra ao. Fa ny sainy sy ny fony any alavitra any. Misy indray ny sainy sy ny fony tianao zavatra be efa tafiditra ao mitsy, fa ny vatany tsy manaiky mitsy. Toy ny olona Andriamanitra tsy mijery ivelany e. Ny sainy efa tafiditra any fa ny vatany tsy mety an'izany. Raha hiditra ao koa ianao. Alleloia. Dia ianao manontolo miditra ao. Asivo inona ozy izy? Asivo efitra telo mifanongoa. Alleloia. Miditra ao ianao. Alleloia. Miditra ao ianao. Dia zao ianao manontolo miditra ao. Saina, vatana
hoy izy ny Deutéronome 3:9. Deutéronome 3:9. Deutéronome 3:9 5 aminaran'i Jesosy. Ary tiavan'ny Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ary ny herinao rehetra, zany hoe ny vatanao zany. Ny olona hiditra ao zany dia mivonona, izy manontolo. Atolotro hoanao Andriamanitro, atolotro ny tenako rehetra. Halleloja! Hiditra amin'ny samy fiara io zany ianao, ianao manontolo. Antany ianao ary aloha tsy te-panomboana, ety atsefatsefa, antany ianao azy ao. Inona ka io samy fiara io? Raha ianao ny antaniko androany. Inona io samy fiara io? Raha ianao hiditra ao, Jesosy ny varavarana, Jesosy ny vavahady, ho asiana fahazavany Jesosy miditra ao. Ianao manontolo, saina vatana fanahy miditra ao. Misy fiainana be dehibe ao anatin'io, efitrefitra maro. Halleloja! Inona ka io samy fiara io raha ianao ny antaniko androany? Inona no asehon'io samy fiara io? Meko fotoana ianao, amaly. Za hisotro rano kely, halleloja! Amen na? Anao mba hisotro rano kely aloha za moa ianao mamaly. Inona zany io samy fiara io raha fahitanao azy? Halleluja! Halleluja! Hoy izy kitody hoe ny tenako rehetra, sa tsy zay aloha mbola dia hoy izy andro tojo hoe fanjakan'ny lanitra. Dia hoy izy Erika hoe fanjakan'ny lanitra, hoy ny olo malalasena hoe fiainana mandrakizay. Halleluja! Lanitra, hoy lovely. Halleluja! Amen. Efa misy ray tonga dia mamarina ny l'eritreritra. Io mantsy zao tere diso ny eritreritra reo fa le zavatra neritreretiko zany fandraika amin'ny toriteny. Efa misy anankiray mamarina ao. Hoy izy lovely hoe lanitra, hoy izy anglinao dikety hoe lanitra, fiainana mandrakizay, fanjakan'ny lanitra, hoy izy Tsiramboaramielina. Vatana ray manontolo, hoy ny Charline. Trano fitoerana mandrakizay, hoy Nasimi. Trano, hoy lanitra, hoy Tody. Fitondran'Andriamanitra ao amin'ny lanitra, hoy Marina Tiana. Fiainana mandrakizay, hoy Artisan'Andriamanitra Madagasikara. Fanjakan'ny lanitra, hoy Anglina Rodriguez. Ny fiainako manontolo, fiarovana mandrakizay, fanahy masina, hoy Tina Rakotoarizaka. Halleluja! Zao zany ravana malala. Ny samy fiara mbola tsy fanjakan'ny lanitra. Ny samy fiara tsy mbola fiainana mandrakizay. Fa samy fiara dia araka ny tenin'ny Erika eo ambony eo. Erika zany tena nahita an'ilay tena van'ny ilaina amin'ity toriteny ity androany. Tsy hoe diso akory ny eritreritrareo. Halleluja! Fanjakan'Andriamanitra. Tsy mbola fanjakan'ny lanitra any an-danitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra izay tontolo hidiranao na mbola eto an-tany ianao. Halleluja! Zany samy hafa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra efa ny an-danitra mihitsy misy an'io fanjakana io. Fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa ny tontolo. Halleluja! Tontolo n'Andriamanitra izay hidirantsika. Tontolo ara-panahy. Halleluja! Saotra ny Erika, la protection de Dieu, izy André Gisèle, fanjakan'ny lanitra, izy Baberta. Za ilay samy fiara mandeha eto an-tany hitany olona raha ny olona maso mitondra fahazavana Kristy raha misaotra mankany amin'ny serana ny lanitra. Hoy Marina Tiana. Zao ravana malala, ny samy fiara eto dia ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe ny tontolo ilay tenen'ny Paoly hoe tany fiazakazahana, dia ilay tontolo n'Andriamanitra, ilay fanjakan'Andriamanitra izay hidirantsika sady amintsika ambony eto an-tany zao. Andiny fa 7 saotra ny rena ray anjara. Ary ino zay fa tonga safodrano ambonin'ny tany, andriana nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra. Dia mifaty izay rehetra ao amin'ny tany, andiny fa 8 nefa kosa ahoriky ny fanekeko aminao. Ary hiditra amin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba mivonanto vavinao miaraka aminao. Ary zava-mananana rehetra dia nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ao anatin'ny samy fiara ho velomina miaraka aminao. Halleluja! Minoa Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao.
ianao zany a rehefa hiditra ao anatin'io tontolo amin'ny fanjakan'andriamanitra io ety ny ankonanao miaraka aminao ety ny ankonanao miaraka aminao ary zao rehefa miditra ao ianao de tadidio ty teniko ty ianao niditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao niditra lalina kokoa amin'ny fivavahana reo fianakavianareo reo ankonanao hatrandreo tahin'ny tompo eny hatramin'ny biby fiomponao nisy zava-manana netra miara-miditra aminao ao de ho velomina miaraka aminao sambatra ianao raha atokantranonao misy olona ray mivavaka sambatra ianao mivavaka io fa reo ankonanao reo raha ianao tsy manako anina tsy miara-minakanina aminao reo fa noho ny aminao de tsy avelan'andriamanitra ho disy vavaomana nareo menakary mety mbola misotro toka ny vadinao am'izao fotoana izao ho avy ny fotoana nisy jesosy fa misoran'andriamanitra reo fa noho ianao na de misy toka fofotoko ao an-tranonao mbola ho ihany ny fanamasina mamangy anao satria ho ny ten'andriamanitra ho velomina miaraka aminao alleloia ho velomina miaraka aminao any amin'ny andininy fa ho velomina miaraka aminao reo ho lazy vavy avy ireo ny vorona samy miaraka ny karazany avy ary biby samy miaraka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandady tsy mikisaka amin'ny tany samy miaraka amin'ny karazany avy de roa avy amin'ny isan-karazany no akeo aminao ho velomina ary analao anao ny zavatra rehetra zay mety ho fihinana ka angongo eo aminao de ho fihinana ho anao soandreo koa izany io samy fiara io koa zany a dia sopotra mandendeha alleloia ao no anangonanao amen tafiditra ao anatin'io ianao de angonina miaraka aminao ao izay rehetra hoaninao izy fahasimbana mantsy aty ivelany ny zavatra mahafinaritra be mba mario amin'ny baibolinao za zo anamaritra 2:20 de mario amin'ny baibolinao 2:20 de nataony Noa izany araka zay rehetra nadidin'andriamanitra azy no nataony reo ny zavatra voalaza rehetrarehetreny raha tsy misy ny 2:20 de tarika zavona manjavona resaka fotsiny de sy animé be fotsiny le fiainana tantara fotsiny zany fa ny atateraka an'ireo de na 2:20 de nataony Noa izany araka izay rehetra nandidin'andriamanitra azy no nataony tsy araka zay nytenen'ny olona tsy araka zay torohevitry ny olona tsy araka zay torohevitra anaty groupe rehetrarehetrany a tsy araka ny torohevitra ny fianakaviana sy ny namana sy ny patron sy ny sisa tsy araka ny torohevitry ny vady sy ny zanaka sy niza fa araka ny nandidin'andriamanitra azy no nataony alleluia andininy Genesis 3:7 zao aloha zay tamin'ny hoa midira ao anaty samy fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra satria anao nitako fa marina eo anatriako am'izao olona miarabelona aminao izao ny biby madio rehetra isan-karazany de analanao ao aminao 7 avy lazy vavy ary ny biby tsy madio isan-karazany polo avy la sy vavy mahavariny ty tantara ray ty fa niditra ao anatin'le fanjakan'andriamanitra nisy biby madio 7 biby madio 7 avy isaka biby madio 7 fa biby maloto 2 avy tsika fanga biby maloto koa tafiditra zay tsy mahafanjakany lanitra azy any fanjakany lanitra tsy tafiditra isy biby maloto tafiditra any zany alleluia amen fa eo amin'ny mahafanjakan'andriamanitra azy ny tontolo ara-panahy de misy le havana malala alleluia misy ny tsara betsaka ny tsara alleluia amin'ny andro mpanompotsika ny fotoana nompotsika an'andriamanitra ny tontolo ny tantaram-piainatsika miaraka amin'andriamanitra amin'ny fanjakan'andriamanitra de tena te amin'ny metoky anao fa ny tsara ny betsaka iseho ao noho ny ratsy nefa kosa hoy Job manina hoy nisy biby maloto na ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tsika de misy zavatra ratsy ho faditsika ihany ao mila manana ihany tsika fandavatena Job nge tena ny teny revany hoy Job hoe mony soa ihany va no raitsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsy koa de tafiditra ao anatin'ny samy fiarana de biby maloto azy fa reny natao isiny ny fankatoavana ao anatin'ny Noa hoe ty tsy mety amintsika ty na ao amin'ny fanjakan'andriamanitra
mbola manana an'izay safidy zay ianao misy olo ngeta amin'ny fanjakan'andriamanitra afaka mbola manao zavatra ratsy izy mbola misafidy ny ratsy fa ozy andriamanitra dala eto mihitrany ahitako fa mbola tena olo marina tokoa ianao andiny faefatra amin'ny Genesis 7 raha afaka fatelona izaho ampilatsaka amin'olana ambonin'ny tany 700 alina ary zavatra vela rehetra zay nataoko dia ariako tsy ho ambonin'ny tany andiny fadimy ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehovah azy alleluia zava-dehibe tsy afaka miaraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy misy an'izay fankatoavana zay ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy possible mihitsy ry havana raha tsy misy fankatoavana fa rehefa manapa-kevitra iaraka amin'Andriamanitra ianao dia fankatoavana aloha tsy maintsy ao anatinao hoy Noa hoe fantatry Noa zany takatry Noa zany hoy Noa hoe ataoko izay rehetra nandidinao a Jehovah alleluia andiny fahelina ary efa 100 taona Noa nitonga tambonin'ny rano misy safotra alleluia ary Noa sy ny vadiny amanjanany mba mivinatony vavy niaraka taminy dia niditra tao anatin'ny samy mba tsy hotratry ny safotrano fa ho avy ny safotrano alleluia na evy ianareo fa misy arety mandringana vaovao mena Egypte izay tena lazaina fa tena mandringana be mihitsy noho ny Covid amin'izao fotoana izao ho avy indray zany ny confinement tsy ho atsy ho avy indray zany tsy fafahana mivoaka fa dia autorisation de sortie indray ny tsika mivoaka dia ho avy indray zany ny fotoana hidy amatrano sika rehetrarehetra dia ho avy indray fotoana zany ho forcé nanao vaccine sika rehetrarehetra fanampin'izany rehetrarehetra zany ny fiainana efa mimafy ny ady atsy mitranga ny détroit ny Hormuz mikatona tsy misosa ny fifandrarana rabarotra miakatra ny carburant miakatra ny vidin'entana vitsy ny zavatra azo hovidiana mbola avokoa mampahorina ny olona safotrano zany mbola tsy tary ianao ndao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tanao mahatonga anao miramirana misy hira anankiray mahatonga anao miramirana alleluia hira vao nataontsika fidirana teo Jehovah Jireh iza ny afaka hindrana zany Jehovah Jireh zany tsy ny olona miara mandeha amin'ny Jehovah tsisy olona hindrana Jehovah Jireh zany raha tsy loatra ny Abrahama nge Jehovah no ahita io zany na inona ianao tsy maintsy veloma raha mbola eto an-tany eto ianao tsy maintsy veloma ianao raha mbola eto an-tany eto miara-miditra amin'ny Noa ao anaty samy fiarangeravana ny hanina sy ny sakafo rehetra ny biby madio zany nge natao hoaniny alleluia ary Noa sy ny vadiny aman-janany mba mivinatony vavy niaraka taminy dia niditra tao anaty samy fiara mahatsotratry ny safotrano ary biby madio sy ny biby maloto biby madio sy ny biby tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra nandany sy mikisaka amin'ny tany dia niditra tsororoa ho ao amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara dia lasy vavy araka nadidin'Andriamanitra any Noa ary rehefa afaka fitona dia tonga ny safotrano afaka fitona fa manina ny afaka fitona ny tonga ny safotrano satria Andriamanitra matetika rehefa manao zavatra teo amin'ny andro fafito foana tokony ampisaitana antsika ty teny ty hoe rehefa afaka fitona dia tonga ny tambony rano ny safotrano satria io safotrano io tamin'ny andro Noa io mantsy mbola iverina io rovina io ny iverina tsy fantatro fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zao ny arivo taona dia taka ny ray andro amin'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny andro Noa 2 arivo taona 2 andro zany zay raha mifanisan'Andriamanitra tamin'ny andro Noa hatramin'ny naterahan'i Jesosy 2 arivo taona 9 arivo taona zay azafady 4 arivo taona zay zany 4 andro zany zay nanomboka tamin'ny naterahan'i Jesosy hatramin'ny taona 2000 2 arivo taona 9 arivo taona zay 9 andro zany zay ary nanomboka tamin'ny taona 2000 firy tsika zao 2026 efa andro fafito nge tsika zao rehefa fa mbola tsy fantatra fotsiny andro amin'ny firy maraina zao na amin'ny firy atoandro amin'io andro fafito io Jehovah amin'ny mahalala an'izany na dia Jesosy aza tsy mahalala an'izany fa ny zavatra fantatra fotsiny tamin'ny andro fafito
tonga ny safotrano tsy mampitohatra anao zany tena hoe afaka tonga rariva nge zany tsisy malaky an'Andriamanitra tsy tonga an'izany nge efa andro fahafito nge zao efa fahafito arivo fotoana nge tsika manitsaka amin'ny fahafito arivo fotoana nge tsika zao na rehefa aveo na zao de zao tonga ny safotrano possible zany fa zao andiny farakevolo tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo amin'ny volana faharoa tamin'ny faha-eninjato taona nenanoa tamin'izany andro any de nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe de nivory varavarany lanitra de nisy ranolorana ny vatravaatra tamin'ny tany efapolo andro sy tsy efapolo andro andiny fahatelo ambin'ny folo andro zay indrindra nefa de efa tafiditra anatin'ny samy fiara no asy tsema sy ama sy javeta zanakalahanoa mba mivady noa ary vinatony telivavy niaraka taminy de izy reo sy reo biby di rehetra araka ny karazany avy sy ny biby fiompy tafiditra mafitetena le tantara rovo tonga ny andro fakita nirotsaka ny orana posy any rano fa zao tsy tara andro zay indrindra ny andro tsindry efa tafiditra noa halleloia tafiditra noa sy ny ankohonany sy ny zavatra rehetra biby miaraka amin'ny rehetrarehetra tamin'ny fotoana io nisy zavatra nitranga mbola nisy zavatra nitranga minitra vitsy talohan'io Matio toko efatra amby roapolo tsika maky Matio toko efatra amby roapolo Matio toko fa efatra amby roapolo andiny fa valo amby telopolo nisy vavolombelona ny tantara ny zavatra zay tsy voalaza tany amin'ny Genesisy fa nisy caméra caché anankiray nisy caméra tamin'ny anglafa mahita ny zavatra miseho tety ivelany tany amin'ny Genesisy no aniditra ny zavatra hita halleloia fa ty misy caméra anankiray mbola tsy nisy nahita Matio toko efatra amby roapolo andiny fa valo amby telopolo fa taka tamin'ny andro folo mbola tsy tonga ny safotrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny apakalina mandra-piavy ny andro zay nidirany no ato amin'ny samy fiara ary tsy fahatany mandra-piavy ny safotrano izay nandringana ny olona rehetra de ho tahaka zany ny fiavin'ny zanak'olona ary amin'izany de isoroany an-tsaha ny anankiray ho raisina ny anankiray aveny ary ny roa vavy manodina fiksoam-bary ndray ho kiraisina ndray olona fijely io le caméra io tokony ampisainatsika io tam'izany no any nitsy zay no hitany caméra an'Andriamanitra fa ny caméra an' Jesosy nahita iny nisy olona mbola napakabady mbola nihinana mbola nisotro mbola nilamina be mihitsy tsy raha tsy engemy mihinana tsy raha rehefa engemy misotro tsy raha tsy engemy mapakabady fa ny manao an'izany rehetra zany ivela amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha ho ataonao zany rehetrarehetra zany nefa ireo mbola tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lany fanjakan'Andriamanitra azafady de tavery anao noange napakabady nge zanaky noa nihinana sy nisotro nge noa fa noa efa ao anaty samy fiara halleloia aza dimo zany efa anaty samy fiara ndana mihinana ndana misotro ndana manao fety ndana manapakabady fa ataovy sira no tenanao fefa tafiditra anaty samy fiara ianao halleloia zany azo atao zany fa mitenanao teo fa misy fiainana bebe efitrefitra maro fa izy amilazanao fa raha mivavaky tsika tsy afaka mihinana sy misotro izy amilazanao isy apakabady zay to amitsika eto tsy hoela halleloia anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tanorana kiro samy resy lahatra amin'ny samy fiara efa tafiditra anaty samy fiara anorona tokantrano hitanareo tsy hoelo eo zany halleloia be de be ny olona mety tafitra ny fiainako raha vovavaka za zao anisany angeravana efa elana nandray antson'Andriamanitra tena reko amin'ny fiainako mihitsy misy antson'Andriamanitra tonga amiko za te hivavaka fa nitahotra voalohany ao anatiko to dia tapitra ny fiainako raha mivavaka zany za ve oa de tsy andeha boîte de nuit za ve de tsy rehefa mitondra automobile ako de misy tavangana labe zay mampionona ampiservira efa misy tavangana be de be ao amin'ny ao amin'ny tombotry mampiononao de atsatoka eto amin'ny fiaketo de eto le tavangana be raha asolo zay de sady mandeha am'zay zay sisy mandehandeha rehefa de eto le labera eto amin'ny tombotry eto de lany iny de meko mampina le tavanga ray
dia menray mbola le mangatsitsika iny lasa ndray anisan'ny fiainana tena nahafinaritra azy misotro labira zany sotro labira zany tena mahafinaritra anahy manao an'ireo fiainana misotrosotro so mivoabokala zeny zany ny a tena fiainana dia nampatahotra anahy hivavaka de za hoe tena zako sa ve zany de tena lasa mopera be tena lasa tena le tena lasiny am'le tena hoe mopera fa zay moa filazany loatra renareo zany ohatra mopera na pasteur de tena hoana zany ty fiainako ty ohatrany tsy lehilahy tsony nketsika zany za mieritreritra reny olona mivavaka rehetrrehetra mitomany mivavaka reny sarombavy fa tsy tena lehilahy tena hoe matanjaky lehilahy zany zany tompo tonga de tena manao matopo za mieritreritra hoe sarombavy ohatranareo koa ohatry sarombavy tsy ravana efa nasiana efitrefitra maro ao halleloia afaka mememy fanitsika ao am' jesosy afaka mihinana sy misorotsika ao am' jesosy afaka mandinditsika ao am' jesosy afaka mideran'andriamanitra mitendry gitara zany tianao manao barbecue ao am' jesosy azonao atao zany mandeha mivoaka mandeha amy tsangatsangana azonao atao zany mihinana sy misotro mapakabady halleloia azonao atao zany e zao ravana malala tena tonga ny safotrano reo olona rehetrarehetra tena ivelany maty daholy tena maty daholy fa everina fa firy am'izao fotoana zao nahita reportage kely zay hoe tam'ireny andro covid reny ony a de ny olona maty ny alahelo betsaka lavitra no matin'ny covid maty ny alahelo zany hoe tsy avela mivoaka mifakahita amin'namandreo fa confinement tsy afaka mandeha tsony zany andeha mangy any marinaty anazy ah ohatra ikataka tsy afaka mangy any lovely i marizao tsy afaka mangy any nambinina itody tsy afaka mangy any jonathan ohatra zany ely izy alleluia $100 tsy afaka mangy any mamy alleluia ny salina tsy afaka mangy any lina de misy olona zany a le nafaty azy le alahelo tsy afaka mifamangy misy olona koa nafaty anazy ka contact izy de taitra loatra de maty nefa le covid tsy nahafaty betsaka iny ohatry zany misy olona matin'ny problème misy olona tonga de nipika kely ny problème inona tsy problème nandalo teo aminao inaina maheno soa inona tsy problème ny diavinao veroselina inona tsy problème efa nilalovanao marina tiana inona tsy vato misakana teo anohanao renam-pavosyzany fa io ianao mbola io satria nahoana maninony tsika ry mbola eto ny problème nenatsika angino no ainandreo olona ivelan'ireo e misy lasa dala zany tenao raha problème ny ainako misy olona raha ny ainako mety efa lasa rehefa le tsy adala tso fa tena le mandrongatra reny mihitsy gaiko izy izy efa lasa gaiko izy izy le namana izy efa lasa gaiko izy mety tena am'le gay zany efa tena adala be mi maty daholy ny olona tany ivelany tany matin'inona reo rano miboboky asy re olona mibatravatra iny rehefa nany fiainana ninona moa ny problème sy ny adi-tsaina sy ny stress sy ny zavatra rehetrarehetra ho ivelanao fa inao aty sy tratran'izany moa tena andriamanitra andininy fa raika ambapolo de maty ny nofo rehetra ny ara-nofo rehetra maty ny afaka molitsangana eo de olona ara-nofo fa manana ny ara-panahany matanjaka alleloia ny olona mandeha amin'ny ara-nofo rehetra zany ny olona mbola nofo rehetrarehetra tsisy ninona ara-panahy maty daholy ariavana malala amboariny samby fiara amboariny samby fiara raha tianao ty fiainana ty ka tianao mbola ito ty fiainana ty alleloia amboariny samby fiara raha ty resiste am'izao fiainana zao iny amboariny samby fiara midira anaty samby fiara raha teo isan'ny olona mbola ahery anao anatin'izao problème isan-karazany zao alleloia any amy genesis toko fa valo andiny faefatra de zao de miperaka teo amy tendrombohatra ny ararata ny samby fiara tamin'ny andro fahafito ambiny folo amy volana fahafito ararata zany de mitory fisandratana io ny avo indrindra ararata zany de mitory fisandratana ararata zany de mitory ihany koa pôzy na fiatona na fitsarana
ny olona ray rehefa miditra anatin'ny samy fiara miditra anatin'ny tontolo ara-panahy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny problema manaingana azy nanaingan'izany sadrakasy mesakasy Abednego ngerana zany la forme rehetra afo zany tsy nahafaty azy fa vomena nampisandratra an'Andriamanitra vomena nampisandratra ny gradin'izy ireo hitany ely la tao amin'ny lavaky ny lioana vomena nampisandratra tombo grady ny olona fanjakan'Andriamanitra zany ny problema ny olona rano boboky ranorana mivatrafatra rano be mafaty ny olona reny mampisandratra azy reny mampiakatra azy ambonimbony kokoa ny adiny lalovanao nge nampiakatra anao ambonimbony kokoa ny adiny lalovanao reny ke nampiakatra kokoa ny fatokino an'Andriamanitra nampiakatra kokoa zay zao nisy zavatra lalovanay zay tamin'ny tenanany ty mafimafy fa tena natrehana atao anatina fitoniny zany tahiny Jesosy mbola fehizolo mampamangy amin'ny eny ao halleloia zoko malala Bertine halleloia ny olona tafiditra anaty samy fiara zany io problème io tsy mahafaty anazy ohatran'ny le maty ny nofo rehetra satria sy nofo tsony halleloia satria sady nofo fa matanjaka ny ara-panahy nampiakatra azy any ararata mitondra fisandratana ho azy ary mitondra fitsarana ho azy halleloia androany te teny amintsika rehetrarehetra manao hoe ndao mba amboarina samy fiara ndao hitra anaty samy fiara tsika amin'izao fiainana zao andro farany ange zao andro farany zao ambaranako azy Petera voalohany toko fa telo Petera voalohany toko fa telo ahoana ny asan'Andriamanitra ny afarafanganany eo Petera voalohany toko fa telo andininy fa valo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo Petera voalohany toko fa telo andininy fa valo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo amin'anarany Jesosy fa Kristy koa zay efa nijaly indray mandeha noho ny ota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ao amin'Andriamanitra ka novonona tamin'ny nofo fa nivelomana tamin'ny fanahy izay nandehana sy nitoriny teny amin'ireo fanahy tao an-tranomaizina dia zay tsy nanaiky fahiny fony ny andro faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa raha mbola namboarina sy samy fiara izay nidirany olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjy anazy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena ny tandindona io tonga dia ajanoko inona ondry avana ny tandindony ty samy fiara ty inona ny tandindony rano io le samy fiara miroboka tao anaty rano fa tsy mahafaty ny atao batisa ny rano tsy mahafaty na tsy mahay milomano anao tsy mahafaty ny atao batisa ny rano aza matahotra anao le vo atao batisa amin'ny lahady fa zany anao batisa anao amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy mifana masina tsy maty zany anao aika io samy fiara ny roboka atao anaty rano io tandindony batisa ka satria ny batisa ngeravana dia miroboka ny batisa dia nidikany ny batisa dia batijo miroboka immersion immergé fandroboana roboka aika le samy fiara efa misy dity anatin'ny sivelany ty efa tena tandindony batisa io alleloia ary havana malala ny fitsofoanao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny firosonao lalina amin'ny fidiranao amin'ny rano ny batisa mitondra fisandratana eo amin'ny fiainanao atonganao eo ararata aleo ny olona inana sy sotro fa isika hiditra amin'ny batisa ny fibebahana ry havana malala raha fehezina zany ny teny androany dia zao vavy mifarany vavy mifahoribe vavy mifandringanana ny antokana amonjy anao dia ny batisa raha misy olona ty mbola tsy vita batisa zany teny anao fa raha mbola tsy vita batisa ianao tonga Jesosy raha alina zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mino dia hoelohana ho ny ten'Andriamanitra misoran'Andriamanitra anao raha vita batisa ka mbola mijoro anatiny koa zay
Alleloia. Ny vahaolana am'ty bomba mipoka fiainana mafy rano miboboky rano orana mivatravatra izay efa afatiny nofo rehetikay de ny batisa rery any. Halleloia. Ndray rosa my batisa ry havana malala midira amin'ny fanjakana tsy afaka atao batisa anao raha tsy mbola miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka atao batisa am'izao fotsiny hoe tsika zany atao fandanan-dranoka izao tsy manao zany. Misy olona zany tonga de mbola le mpisotro toka be hitantsika nieny toloteny ndre mandeha ravadyralarat amle tianareo atao amle akrady io zany amoa tao batisa moa zahay atao batisa ralarato de andrasana misava aloha ny toka de azavaina anazy ny fanjakan'Andriamanitra resahana anazy ty fahasoavana be iainantsika ty de zao miala amin'ny ratsy fanao izy aloha. Eto zany tsy possible atao fandanan-dranoka zany hoe meny amivory eny manontolo teny indray mandeha de misy manatoana seresinahatra izy de amoaka anatiny aty anoloana de atao le iray de lay zanakana ny faiverina de tonga daholo ny minaparaky ny misotro toka tsika andao atao batisa ia de natao batisa mahitsiny tsy manao an'izany tsika miditra anaty samy fiara aloha mianatra manavaka ny ratsy sy ny tsara aloha. Halleloia. De manisy fahazavana hiditra aloha. Halleloia. Eo amin'ny fiainany de mandany ratsy mandany tenany de milaza ny azo fijaliana de miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de miditra amin'ny ranony batisa tsy matahotra farandro tsony zany olo zany tsy atahoranao tsony zany farandro zany miezanao fotsiny zany bomba mipoka raha ianina sy anina kosa ro fanafika eo raha miditra amin'ny oady io Corée du Nord raha ohatra ka voakitiky Russia raha miditra am'izao ianina de tonga ka mba de tena tsy tatsony ty la France tonga de raha miditra amin'ny oady io la France ka mikitikitika tonga de efa misy an'izany Satan 2 zany olo tonga de missile supersonika tena tonga de tena hypersonika tonga de efa tena maravany ty la France ray manontolo ty zay to France mitenanao zany tsy matahotra an'izany. Alleluia. Raha mbola matahotra an'izany ianao ndao ianao hiditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ndao anao hiditra anaty samy fiara de ndao hiroboka anaty rano ho fatiny nofo rehetra fa raha ianao anaty samy fiara miara-panahanao ke zany efa voavonjy milamina ianao nofotsika na de levina aza ny nofoko sy ny foko tsy maninona zany fa anjarako mandrak'izay Jehovah Andriamanitra tsy matahotra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mino aho favorenao ny afatra androany mbola manjeny ny andro lava ve ianao am'izao fotoana zao mbola ozy hoe sendra mba mieno eny toloteny zao fa sy andeha hanao fiainan'izao tontolo zao a mandana ary tanora de ataovy zay sitraky ny fonao mandana de mbola tanora fa zao tady ty fahoadin'Andriamanitra amirentsika mafinaritra ke refa naminy vapaky tena mafinaritra anaty fifaliana anao mafinaritra anaty ady anao mbola mafinaritra ary boka n'izao tontolo zao ty ho leviny ty zao tontolo zay mbola mafinaritra ihany koa fa tena tonga am'izany toeran'izany ve anao tsisy olona ao anaty samy fiara matahotra no faty zany tsony ny olona vita batisa tsy matahotra no faty zany tsony za raha maty androan'ny alina tsy miraraha zany Alleluia. Za tsy matahotra an'izany satria za matoky miandrandra fa izy fiainako io fa anaty samy fiara ho tahin'ny tompo alentsika rehetra raha mbola tsy vita batisa ianao tena afatra ao anao ty ary tady dio fa so mba afatra faranao anao ty androany ty so de tapaka ny connexion zany tsy teny ho faty ianao sanatria tapaka ny connexion tsy mahentsony ianao antsoantso andao fa atao batisa mirosoa amin'ny ranony batisa zany ra lasana bavoko zany fa tsy atahorana no avinao tsy atahorana na de mifampatesatsika azy tsy mampatahotra na de mifampatesana azy raha vita batisa isika ho tahin'ny tompany hoe isika tsirairay avy matoky sy mila vavorainao ny afatra ivavaka tsika am'izao fotoa zao de anao ila anankiray tsika de aorinan'izay ivavaka ny solitena atao anatin'ny groupe Zemaresa ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy sotranao zay Jesosy malala amin'ny fotoan'androany izay nitahinao sy nitatananao anay misotranao zay Jesosy malala satria ny fahasoavanao de voatory teto ny afatra tsy nisy ninina voalaza teto androany fa tsy noho ny fahasoavanao rery avy aminao ny teny amen na Jesosy tahio zany teny zany mba amoa avy zato eny am-pon'olona tsirairay avy aza velanao very maina aza velanao
tena hoe voatsainy mpivorona mpiasa matoky a Jesosy matoky a Jesosy fa ianao no ikasika ny tsirairay avy izy atokantrano izy aloha tan'olona de tena hoe andresy lahatra ny olona amin'ny alalan'izany toriteny zany andresy lahatra ny olona mba handroson'ny olona anatin'ny samy fiara matoky a Jesosy malala fa ny tanam-pahasoavanao ny tananao mahery no ikasika andresy lahatra ny olona amin'izany fandrosoana anatin'ny samy fiara zany dera ny ajo ny sotra sy voninahitra anao ka ho mandrakizay misaotra Jesosy io halleluia amen
fiainana manomboka eto amin'ity tany ity mandrapatonganao Jesosy malala dia kasio izay kasio tokoa indrindra ny fieritreretanay fa ilainay no manao batisa amin'ny rano Jesosy ho an'ireo izay mbola tsy vita batisa Jesosy dia engany izy ireo mba heritreritra hanantonanao ary hianatra koa milohan'izany hiala fanao ny ratsy rehetra satria maro ireo ratsy eto amin'ity tany ity Jesosy tsy ahafahana manao an'izany batisa izany ka mangataka aminao izay Jesosy malala izay rehetra miaino eto dia hibebaka izay anadio ny tenanay hiala amin'ny ratsy fanao ary koa adio sy ho masina ary mandeha amin'ny famarinana miaraka aminao. Voninahitra ny averinay ho anao rery ihany Jesosy malala dia rahalaza ery ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia, iaraka ivavakintsika. Jesosy malalo, misaotranao zay Jesosy tamin'ny fotoana rehetra tamin'ity sabata-masina anio ity. Misaotra ny amin'ny izany teny izay nampitondra ny mpanomponao izany. Eny tokoa Jesosy mety hoe ity tokoa ny andro farany ka niza tonga teto nandre izany teny izany dia mba tonga azy ireo tsy salasala fa mba hanana fanapahan-kevitra satria dia ao anatin'ny fotoana efa fotoana iletean'ny gavasarotra any tokoa izao vaninandro iainanay izao ka tsy hanao vazivazy indrindra ny ara-panahy fa tena hoe hijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra anisy didiny samy fiarana anatiny na ivelany. Maro tokoa Jesosy malalo fampianaran-diso ny mpaminany sandoka ary maro ny zavatra mampiala aminay amin'ny fandraisana aminao dia anao any Jesosy izany teny izany tena hoe misy anko lehibe ho an'ny tsirairay avy izay tonga teto ao rehefa izay andre ny andro fa mety hoe mbola manamafy sofina dia anao any Jesosy izany teny izany mba tena ho tafapakany ambony ka atonga azy hanana fanapahan-kevitra ny teninao mihitsy Jesosy no milatsa fa izay mihitsy atao batisa no vonjeny ary tsy misy akoatran'izay Jesosy malalo mbola velona izay andro any mbola manana fotoana izay izao tokony bebany anana amin'ireo ratsy fanao ary anolorana fiainana tanteraka ho aminao Jesosy ankehitriny Jesosy malalo dia engany Jesosy mba samy hitsakotsako izany teny izany any am-pony any an-tsainy tsirairay avy izay tonga teto na ho an'ireo izay mbola hiaino satria dia zava-dehibe fandrenesana ny zavana tena hoe antso-pitiavana ho an'ny tsirairay avy tianao vonjena ny olona tsirairay avy kanefa ny teninao mihitsy ny teny fa izay mihitsy atao batisa no vonjena Jesosy malalo izay tena mbola manana tombony lehibe satria mbola manana fahafahana ny amin'ny teninao ary indrindra koa Jesosy malalo mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso Jesosy malalo fa tena mba hiorina tsara amin'ny fononanao fa tsy misy afa-tsy ianao rery ihany ianao Jesosy rery ihany no afaka olona alana tonga aminay ho any an-danitra dia amin'ny alalany ny fifandraisana aminao bebe kokoa ary hitombo izay Jesosy tena hoe hitombo amin'ny fitiavana anao hitombo amin'ny fahalalànanao hatrany an-trano mba tsy haringananay araka ny tenao hoe ringana ny olona noho ny tsy fahalalàna dia raisinay fahasoavana lehibe ao anay koa mbola ny fitombonay fahalalàna tamin'ny teninao tamin'ity androany ity dia misaotranao izay Jesosy malalo mankasitraka ny amin'izany teny izany ary indrindra tena ho vatsy indray retinay ho amin'ny fiainanay rehetra indray dia voninahitra sy ny dera teo anao fisangatana teo anao Jehovah. Alleluia. Amen. Halleluia, mankasitraka anazy miravavy zokitody sy ranabavy Angelina Rodriguez talata izay vavaka mampena marana ny fotoana izay zao zany no fehan'ny zavatra tenentsika androany anao ny safidy mahaiza misafidy. Alleluia. Mandroso sahemotra hijanona sa handeha dia izay izy zay na maranantsika ny fotoana androany anaovantsika ny fiderana dia teny aminao manao hoe mahaiza misafidy androso ianao sahemotra hijanona ianao sa handeha anao samy fiara ianao sa
Inana sisotra anao dia ao anaty samby fiara sa inana sisotra anao ivelany samby fiara. Zay ny safidy menanao ity-pamaranana. Raha mbola tsika aminao lanitra Jesosy dia amin'ny alatsinaindray tsika mioneto amin'ny sivy sasany alina. Anatin'ny herinandro ny pasika isika ao anatin'izany dia tongava soa daholo bonne semaine daholo misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany. Dia raha mbola maniry heniny toriteny tahaka izany anao dia amin'ny akiradio mandeha foana ny toriteny akiradio.radio12345.com akiradio.12345.com misy totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rano. Samy hitahiny tompo daholo mahay reza tsika rehetra. Amen. Saya para bisu ini softo sapiana awala sautane tutana para disare irailan sarane fetinya diawe ya fema mama to sinani sefene sinani sikuri eta banana vidi savale domani camicia mamma fuda questo non c'è suoce flane via su fanzina guardi mia bella cani che va su le paradiso sale Sofia non hai salita, via la andava, la toccagna di un che va a sua città figlia di Anna. Anzi so simuli che navi, che va su non l'hai paradisare. Anzi sa niña non l'hai figlia di me, una mai mangiati sai. Sima mi si affera, sima mi si curi,